atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania. Nisy famantarana lehibe niseho tegny an-dangitry dia vehivavy nitafy masoandro ka nivolagna no teo antongony ary kintana 12 no satroboninahitra teny andohany. Mbola ankafaliagna hatrany no iarabanantsika jiaby, indrindra fa anareo zay mbola magnaraka tsy mahasaraka ny ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity amin'izao fotoagna andeha rahantsika ny toroteny sy fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny dia ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson. Andro magnetriketrika tokoa ity andro anio ity izay ankalazan'ny fiangonana any Masina Maria Virgine izay nampiakarigny agny an-dagnitry vatagna amampagnahy. Ary tsy adignontsika eto ny miarahaba manokagna ny eglizy iraka eo ambany fiarovany Masina Maria izay nampiakarigny agny an-dagnitry dia ny eglizy iraka Notre-Dame de l'Assomption Tanambao. Alohany tandrinesantsika ireo fampianarana nataon'ny ray aman-drenitsika archevêque amin'ity fotoan-dehibe niany ity dia andeha vakigny amintsika ireto tenin'Andriamanitra zay naroson'ny fiangonana ho antsika ireto mba zao antsika mandinika misimisy kokoa izao mistery izay ankalazain'ny fiangonana izao. Ny vakiteny masina voalohany, boky fanambarana nisoratan'ny masindahy Joany apôstôly ny toko 112, ny andinin'ny 712 ka hatramin'ny toko 12, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 10. Nisy vehivavy nitafy masoandro ary ny volana no teo antongony. Novohaina ny tempolin'Andriamanitra ny an-danitra ka niseho teo anatin'ny tempoliny ny fiaran'ny fanekena. No ninona, nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra dia vehivavy anankiray nitafy masoandro, ny volana no teo antongony, ny kintana 12 no satroboninahitra teny andohany. Bevoka izy sady netsy jaza ka nitaraina nohony ny fanaintena ampiterahana. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-danitra dia dragona mena lehibe anankiray nitrangatampoka 7 ny lohany, 10 ny tandrony ary satroboninahitra 7 no teny andohany. No finaokany tamin'ny rambony ny ampahatelon'ny kintan'ny lanitra ka nazerany tamin'ny tany. Nijoro teo anoloandra vehivavy teraka izy mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Teradahara vehivavy ary io zanany io no hifehy ny firenena rehetra amin'ny tsoraby ka nakarina ho any amin'Andriamanitra eo anilan'ny seza fiandrianany. Fa raha vehivavy kosa nandositra nankanenefitra
fa any no nanamboaran'Andriamanitra toerana ho azy. De nandefeo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia n'Andriamanitra ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakana, any Kristy koa ny fahefana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Sasaka ni aina Eni silazawa Ikitamini Papakata Kami tanganare Emmaneana Itenam Christia Emmaneana Itenam Christia Emmaneana Itenam Christia Emmaneana Itenam Christia Sabagam sufla tungila anu Irau siniraya madenina au Ukini pansakan dikana au Anderem sokan tumpuna au Bermana karenam ni baoka Mitunda fanat tusitaka au Lesana kavavina jemanza aka Zere famiraba kavulame hena Nzekina natuna nipanza aka Injeni mila atafalifa ali Manusa wandapana nemanza aka Yetuva panutuna hazi Umaren faras dimbina au Vamer masuni rajana au Ansakena tam tutulire Isakusi ventina narana au Urendarana kamifani nimi Idera zetani nifirene ena Saurini kupuni fidanzi ika Razanan nefana tunati ika Adani fana panjakati ika Misasaka ni aina Eni sulazawa Iki kamini Papakacha Kami tanganane Emmaneana Nitenam Christia Emmaneana Nitenam Christia Emmaneana Nitenam Christia Emmaneana Nitenam Christia Vakteny masina faharoa taratasy voalohany masindahy Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto ny toko fahadimy ambin'ny folo andininy faharoapolo ka hatramin'ny faha eniny amby roapolo tapany faharoa i Kristy no santatra vao izay any Kristy. Ry kristianina havana efa nitsangako velona tokoa i Kristy ary izy no santatra izay efa nodimandry satria olona iray no niavian'ny fahafatesana ka dia olona iray koa no iavian'ny fitsanganako velona ary toy ny ahafatesan'ny olon-drehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olon-drehetra ao amin'ny Kristy fa manaraka ny lahany avy. I Kristy no santatra vao izay ny any Kristy amin'ny andro hiaviany. Rehefa afaka izany tonga ny farany de rahatra izay hatolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa levony avokoa ny fifehezana sy ny fahefana ary ny hery rehetra. Satria tsy maintsy manjaka izy ambara-panaony ny fahavalony rehetra eo ambaniny tongony, ny fahafatesana no fahavalo farany oresena. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra.
Alleluia, Ia tenor Tumpo mamelogno. Alleluia, Ia tenor Tumpo Evanjely masina nosoratan'ny masinday Lioka ao amin'ny toko voalohany ny andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 9. Nanao zava-dehibe tamiko ilay mahefa nasandrany ireo manetry tena. Tamin'izany andro izany dia niainga i Maria nandeha haingana ho any amin'ny tany Betendrombohitra ho any an-tanàna anankiray agny Joda ary niditra tao an-tragnon'i Zakaria ka niarahaba any Elizabeta. Noho nivoaren'i Elizabeta ny fiaraban'i Maria azy dia nientana ny zaza tao an-kibony ary feno ny fanahy masina i Elizabeta ka nanandra-peo ny antsomafy hoe: nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavina ny ateraky ny kibonao. Ary aveza amiko izao no mba vangian'ny reniny tompoko aho. Fa indro raha voaren'ny sofiko ny feonao ny arahaba ahy dia nentaka faliana ny zaza tato an-kiboko ary sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny tompo taminy. Ary hoy i Maria: mankalazan'ny tompo ny fanahiko ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ny foko fa notsinjoviny ny fiambanian'ny ankizivaviny. Fa indro hatramin'izao dia ataon'ny taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay nahefa ary masina ny anarany sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindram-pony. Na efa asa mahery tamin'ny sandriny izy dia nampihahafiny izay niavonavona tamin'ny fisainan'ny fony. Naongany hiala tamin'ny fiketrahany ny mpifehy fa ny ambany kosa na sandrany, ary ninoana novokisan'ny soa fa ny mpanankarena kosa dia nampodiny mitondra tanampolo. Niahy an Israely mpanompony izy fa tsy adinony ny famindram-pony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay araka ny efa voalazany tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony ho 3 volana tao amin'ny Elizabeta i Maria vao nody tany an-tranony. Izany ary kankalazaontsika fa masina ny tenin'ny tompo derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady teo asika alahady 7 mandavataona namaritra tsara fa ady sady dia ny fiainana ka i Piera dia afaka namakivaky ny onjany ranomasina, ny onjam-piainana satria i Jesoa nitantana azy ary Jesoa mianso asika ary maniraka asika amin'izao vanim-potoana izao. Isika no Kristy mpiarabelona ka oka ho isika naverimberitsika zay ho taranaka manorina isika, taranaka mamboatra ny fiainana araky ny sitrak'Andriamanitra fa sy sanatria taranaka mandrava ary ho tody soamantsara isika amin'ny fikarakarahasika ny tranobe ombonana ka afaka ivelona sy ivelatra ao anatin'ity tranobe ombonana ity isika ka hita ny tena fampandrosoana marina dia ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny olona manontolo. Ka ny anyty ary amin'izao 15 Aogositra 15 ankalazasika manokana ny Assomption izay fetiny Eglizy eo Antanambao ihany koa ary dia ararotina ny arabana azy ireo satria araky ny fantatra asika dia mankalaza ny 70 taona ny Eglizy izareo eo, zany hoe ny Eglizy trano ary dia ao anatin'izay fanorenana ny Eglizy olo izay, zany hoe ahatonga ny kristianina mpanaradian'ny Kristy ho Kristy velona eo amin'ny io Eglizy iraka io ary dia miraro soa azy ireo sika. Fa araky ny voalaza sika teo 15
no ankalazaisika zany hoe ny fankalazana any Masiny Maria nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra. Besaka amintsika ny manontany hoe ahoana moa ny tena dikan'izay dogma izay, zany hoe votoatom-pinoana ho asika katolika izay, dia sinona fa izao no ny tena azo lazaina amaritasika azy, dia sy hoe nisangana velona tahaka ny Jesoa i Masiny Maria maty izy, fa no ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra zay tao amin'ny Jesoa nandresy ny fahafatesana, dia efa tanteraka ao amin'ny Masiny Maria izay famonjena rehetra izay nataony Jesoa, ary tanteraka amin'izy nandresy ny fahafatesana ny sangako velona niakatra any an-danitra. Dia ireo famonjena noentin'i Jesoa ireo dia nosantarin'ny Masiny Maria noho izay fisimbinan'Andriamanitra zay, sy hoe noho ny fahamendren'ny Masiny Maria noho izy renin'Andriamanitra, renin'ny Jesoa, dia ilay famonjena nentin'i Jesoa ho ansika olombelona dia tanteraka manontolo ao amin'ny Masiny Maria. Ka izay no ankalazaisika ny an'ity, zany hoe miandry asika, io no miandry asika, dia ny rehefa tanteraka ny zava-drehetra dia isika ihany koa ampakarina vatana sy fanahy any an-danitra ary miombona ao amin'ny fahamendrehan'Andriamanitra any an-danitra, iombonan'ny olo-masina rehetrarehetra. Raha fitinina izay rehetra izay, dia izay rehetra iseho amintsika dia noho ny famonjena noentin'ny Kristy, dia i Masiny Maria no misantatra azy. Ka raha izany zao nandray ny fanahy masina isika tamin'ny batemy, dia izy no Masiny Maria no nandray ny fanahy masina tamin'izy nandray an'ny afatry ny anjely Gabriely. Ka raha izany koa ny ady mafy sy maintsy netrehany, dia teo ampotry ny azo fizaliana araky ny faminanian'ny Simeona, dia voalefina ihany koa ny fony Masiny Maria. Dia izay ihany koa isika ahazo ny satro-boninahitra any an-danitra raha mifikitra amin'ny Jesoa manontolo, dia ahazo ny satro-boninahitra any an-danitra, isangako velona any an-danitra, dia isangako velona vatana sy fanahy ampakarina any an-danitra. Dia izay koa i Masiny Maria izay ankalazaisika ny an'ity, ary azo ampifandraisina amin'ny afatra nataosika tamin'ny alahady lasa teo, ady sady dia ho isika ny fiainana. Dia eno sika mivaky teny voalohany fa tantarain'i Joany Batista ny faminaniana netrehany Masiny Maria niady tamin'izay ilay vehivavy, ary sy izay io vehivavy io fa i Masiny Maria ary ny vahoakan'Andriamanitra rehetrarehetra ihany koa, ka nandresy niady netrehany tamin'ny dragona, zany hoe ny demony. Isika ihany koa raha mifikitra amin'ny Jesoa ho isika tamin'ny alahady lasa teo, ary zay no afatra napetraka amintsika fandrindra ho asika tanora, mba ho taranaka manorina, ho taranaka mampizoro, fa sy sanatria mandrava na mpanakorotana. Ka izay no tanteraka ao amin'ny Masiny Maria. Tafita i Masiny Maria raha amintsika, ka fanantenana ho ansika ihany koa lay ady atrehana ary ny dia atao sika. Ka io no ambaran'ny Apokalipsa amin'ny vaky teny voalohany, ary dia ambaran'ny Masindahapoly ary araky ny lazaisika teo, araky ny fanazavana nataosika, fa i Kristy no santatra, izy tanteraka ao aminy famonjena mazava ho azy, ary dia tanteraka ao Masiny Maria zay izy no manambara amintsika fa ilay fandresen'ny Kristy dia ho ansika ihany koa, ary dia izay no votoatom-pinoana izay ambarasika amin'izao 15
nampakarana any Masiny Maria vatana sy fanahy any an-danitra izao, ary dia io no ampianarin'ny masin-dahapoly amintsika amin'ny vakiteny faharoa. Fa ny evanjely kosa dia resika fa i Masiny Maria no manambara amin'ilay tononkirany fa navita zava-dehibe tokoa tamin'ilay mahefa, zany hoe Andriamanitra. Sapan'ny Masiny Maria ary raha izy nandeha namangy any masimbavy Elizabeta rahavaviny, ary dia niaraka nientana izy mirahavavy amin'io 15 io, nanambaran'izay asan'Andriamanitra mampitolagaga zay sy azo sainsainina izay, ka tanteraka tokoa ny famonjena efa misantatra azy i Masiny Maria, ary dia isika ihany koa dia misantatra an'izay amin'ny alalan'izao vavaka sy Eukaristia ankalazaisika izao. Fa ny zava-dehibe ary araky nylazaisika averimberintsika matetika ary nolazaisika teo am-piandohana, dia isika no mitondra any Jesoa eo amin'ny mpiarabelona, tahaka ny Masiny Maria mitondra ny Jesoa teo amin'ny Elizabeta, ka anjarasika ary no mitondra any Jesoa amin'izao andro iainasika izao, ka mba hahafahantsika rehetra misantatra n'izay famonjena izay, manambara tahaka nataon'ny Elizabeta sy Masiny Maria no ny finoana araky ny voalazany Elizabeta ny tany-pinoana izy, ka nilaza tamin'ny Masiny Maria hoe sambatra ianao, sambatra ilay nino fa ho tanteraka zay nampilazain'ny tompo taminy. Nino Masiny Maria ka tanteraka ankehitriny miomboninahitra amin'ny zanany izy, nampakarina amboninahitra any an-danitra, ary zay ny sapan'ny Elizabeta, ary zay no natonga any Elizabeta sy Maria nankalaza an'Andriamanitra. Engany isika koa entanin'izay finoana izay, isika izao no Kristy mpiarabelona amin'olona, ka indrindra isika tanora taranaka mpanorona ho isika, anorona an'izay fiainam-baovao tahakany nataon'ny Elizabeta sy Maria izay isika eo anivon'ny mpiarabelona, ka amin'izay hiaraka ankalaza ny voninahitr'Andriamanitra isika, ary ho sambatra ahita an'izay fitiavan'Andriamanitra eo anivosika izay. Engany i Masiny Maria ary hivavaka ho ansika fandrindra, ho asika tanora, mba ho génération de bâtisseur tokoa isika, ho taranaka mpanorona tokoa isika, ka hiata-pinaritra ity tanitsika ity. Ry Jesosy zokinay eo nandalitra ety an-tany i Maria reninao, ary izy no mpiaro voalohany an'ity Madagasikara ity. Fantatrao ny zava-misy iainanay, fantatrao ny iainan'ny tanora, nahalala ny miatra aminay tokoa i Masiny Maria reny, na fahoriana, na hafaliana, na tebiteby, na yayay, na fanantenana, na hakiviana, koa ampio ary izahay. Ry Jesosy zoky eo mba hanaka ny reninao, ahay hitondranao eo amin'ny mpiarabelona. Izahay zao no Kristy mpiarabelona amin'olona, ka engany izahay ho tahaka n'ilay reninao nitondranao tany amin'ny Elizabeta, ka niaraka nankalaza an'Andriamanitra tokoa izy mirahavavy. Ka engany izahay koa iahay ankalazanao amin'ny fiainanay manontolo, mba ho sambatra finaritra miaraka aminy any an-danitra. Oka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa
ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoatsika sandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasafan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia.